Kiondalana goavana amin'ny firenena ny firotsona amin'ny fifidianana raha araky ny nambara ny Exopole. Mamsalasala nefa hoe Andriamatoa Cyril Rasamizafy ny lalana tena tiana irotsona raha ny fivoarany raharam-pirenena amin'izao fotoana izao no alalinina. Fanazavana Drandy. Feo mandeha dia hoe na hoe feo ampandehanana dia hoe ilaina ny fifidianana. Feo mandeha hoe mila apaisement alohan'ny fifidianana io. Zany hoe sahirana ny olona zany amin'izao inona marina no mandeha atao, isy marina ve io. Maly zao ny vaovao henoko farany dia hoe les recours natao ny équipe-ny président Ravalomanana dia hoe voanivaly. Dia hoe hanolotra olona ve sa ny ao anatiny no hotoanana. Zany hoe amin'ireo 13 ray zany no hijerena ho ampiana sa mbola afaka mampiditra vaovao mihitsy. Karaha izay no miseho inona marina zany no zavatra isy ndray rehefa avy eo. Zany hoe inona marina zany ny sentiment gasy amin'izao fotoana. Sentiment de souveraineté ve sa sentiment de ho any amin'ny élection hanamarinana na hoe hanaporofola fa ny communauté internationale no afaka mamaha olana eto amin'ity. Raha ny gasy no takina hamaha olana sao dia mba fomba fijery hafa no tokony hojerena. Tsy manolotra fifidianana zay Exopolis fa mametraka fotsiny hoe fifidianana hitondra inona amin'ny fotoana manahoana. Satria zao fotoana zao no jerentsika fotoana hipetrahan'ny fanontaniana maro. Reo 13 reo ve no tena candidat ahafahany gasy misafidy satria ny 1/7 na ny sorana sa ny 1/7 naroso tsy akiova no manambara hoe afaka misafidy. Zany hoe ny safidy dia malalaka, ny safidy ny tsirairay dia afaka mampiseho ny ao am-pony ny ao an-tsainy. Kanefa raha fefezina ve zavatra zay mbola safidy ve.